raha fahafantaranay azy a tsy mbola henonay akory narana ny levena ny immunité parlementaire iny moa miankina amin'ny bureau permanent ny asa Sénat angambany a dia andry zareo ny andry zareo faharoa manaraka an'izay a amin'ny didi-pitsarana azy a dia voalohany manana zonga n'olona rehetrarehetra ny droit de la défense tena sûr ave fa fantatra ny licence ny mpiaro azy a fa nisy procès contre andreo ka natonga andre tsy ho tonga reny moa natao hoe jugement par défaut dia azo anaovanao opposition mino a fa tsy maintsy anao opposition ry zareo a fa zay mino a raha matahorana dia reran'ireny didi-pitsarana reny a atao fampitahorana anay aoriana licence dia rododona ngamba fa zay mahita hoe tsy rariny reny a jugement par défaut olona ve olona angeza ve sénateur zany dia anaovana didi-pitsarana ohatran'ireny a iny mahatonga any amin'ny teny foana aiza ary ny nangalatra bois de rose aiza ny nanao marché fictif aiza reny corruption dénoncé ny tany Bianco reny a tsy mbola vita akory nanao audition a ny sénateur Lilson zany fa hoe condamnation à un enferme fa dia ho hitantsika moa fa ny tantara mitoy ange inga vita an'izany foana fa be dia be ny nanao ohatran'izany dia fa ho hitantsika ihany zay toy zay ngamba ny ambaranay momba an'iny